aoka iara-mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao zahay amin'ny fitantananao mahasoa, anomezanao anay amin'ity fotoana ity, izay anokafana izao ny fivorian'ny komitiny synodam-paritany aty amin'ny synodam-paritany Antsinanana. Mangataka aminao zahay mba horenay mazava ny teninao, hampiorina sy hampitoetra ny finoana ianao, ary dia arovo zahay mba tsy ho rava izany finoana ianao izany. Sotranao zahay fa naorinao eto amin'ny fiangonanao koa ny sakramenta masina, mba hinananay sy sotroanay amin'ny tena sy ny ranao Jesosy, ka hananay ny fahavelomana marina ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra ry havana amin'ity fotoana hanokafana ny komitin'ny synodam-paritany Antsinanana ity. Fahafaly miarahaba antsika rehetra koa vita soa ny Pasika, fanomezana lehibe izay omeny Jesosy antsika. Fahafaly miarahaba antsika rehetra koa satria ity no fotoana voalohany izay azahoanay mamangy eto amin'ity FLM Ambohijatovo ity, amin'izao andraikitra mahafinoan'ny fiangonana Loterana Malagasy izao. Maniry ny fitahiana feno ho an'ny tsirairay, ho an'ny fiangonana rehetra, ho an'ny synodam-paritany manontolo, amin'izay anatanterahana izao fivorian'ny komitin'ny synodam-paritany izao. Ny Tompo Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty no hitahiry antsika rehetra amin'ny finoana velona sy marina. Araka izay hitatsika amin'ny teny faneva eto dia ny filazan'ny taramasina araka ny jaona 1:20 no hotoriana amintsika izao. Amin'izany mahateny faneva ny komitin'ny synodany zany. Kanefa mba ho azontsika izay lazay ny tenin'Andriamanitra sy ny afatra, dia ao vakitsika manontolo ny jaona 2:20 ka hatramin'ny 4:10. Jaona 2:20 ka hatramin'ny 4:10, toy izao ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasiny Tiberiasy, ary toy izao no nosehony: niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo, sy Natanaela ilay avy tany Kana Galilea, sy ireo zanaky Zebedio, ary mpianatra roalahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy: handeha anarato aho. Hoy ireo taminy: handeha hiaraka aminao koa zahay. Dia nandeha izy ka niditra ny sambokely, ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona akory izy. Ary no nefa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ao Jesosy zany. Dia hoy Jesosy taminy: anaka, manakanina va ianareo? Dia namaly azy hoe izy: tsio. Ary hoy izy taminy:
alatsaho eo amin'ny sisiny akavanany sambokely ny ratonareo dia ahazo ianareo. Alatsaho eo amin'ny sisiny akavanany sambokely ny ratonareo dia ahazo ianareo. Koa dia nalatsany zany ka tsy zakany nakarina no ny abetsahany azandrano. Ary ny mpianatra izay tiany tompony tiany Jesosy tamin'ny Petera, ny tompo iry. Ary raha reny tsy mona Petera fa ny tompo iny dia nisikinany ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy, ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha an-tsambokely any nisarika ny rato feno azandrano, fa tsy lavitra ny tany izy, fa tokony 200 akivo ihany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita finarina teo sy azandrano teo ambony ary mofo. Ary Jesosy taminy, analao azandrano amin'ireo voazonareo teo. Dia niakatra sy mona Petera ka nisariny teo an-tanety ny rato feno azandrano vaventy 350. Ary na dia be tahaka izany azy izy dia tsy titra ny rato. Hoy Jesosy taminy, avia sakafo. Fa tsy nisy mpianatra sarina notany azy hoe iza moa ianao, satria fantany ihany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natonony azy, dia vao ny azandrano iray. Izany no fanitelo nisy eo Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ry iray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Arak'izay lazainy izao tenin'Andriamanitra izao ry havana, dia fa ny teniny isehoan'i Jesosy amin'ny mpianatra izao. Fa arak'izay lazainy izao tenin'Andriamanitra izao koa dia tsy mahalala an Jesosy na dia ny mpianatra azy. Ity dia isariana ny saintsika mihitsy hoe voalohany mpianatra Jesosy, faharoa miseho faniteniny Jesosy, kanefa tsy mahalala an Jesosy ireto mpianatra ireto. Izany dia tsy olana kely fa olana lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ary tsy ry Petera izay nifaneraseraka aika amin'ny Jesosy ihany no tsy mahalala tsara an Jesosy, fa na dia ny fiangonana ela sy tranainy koa azy dia tsy mahalala tsara an Jesosy. Dia zagatsika ry avy, raha toa ka marobe ireo te ino fa tsy sahy mipetraka eo amin'ny tabolion'ny fiangonana. Dia zagatsika ry avy, raha toa ka marobe izay toa mihevitra ny tena no fifazana, kanjo manao forongatra, taitra, ka tsoron'ny tsy vetiny eo dia lasa manorona fiangonana kely etsy, lasa manorona fiangonana kely eroa, ary dia feno sekta ny tanàna. Antony tsy mahalala an Jesosy amin'izay mahaizy azy na dia ny mpianatra azy, ary tsy mahalala an Jesosy koa na dia ny fiangonana azy. Misy maro izay fantatra rehefa avy mihaino sy mandreny tenin'Andriamanitra amin'ny fiangonana toy izao, taitra tapo dia mahita zavatra manito, manaitro, dia lasa manorona sekta kely anankiray, dia hoy izy ireo hoe ato ho tena misy Jesosy, tany amin'izay anay nisy anay fa iny tsy misy Jesosy. Kanjo
na izay lazainy misy Jesosy azy tsy fantany fa ny fihetseham-pony no mitondra ny zavatra, ny fahatsapany no mandrefy ny zavatra. Kanefa ny finoana marina dia tsy miorina amin'ny fahatsapany, amin'ny fihetseham-pony, amin'ny famantarana, amin'ny fahagagana, fa manana ny tenin'Andriamanitra izay oreny, manana ny sakramenta izay mamelona azy. Ary zany zao ambara ny teny faneva eto zao. Zany no lazainy eto hoe alatsao amin'ny sisiny ankavanana ny sambo kely ny ratonareo dia azo ianareo. Raha ny fahaizana manarato dia azo lazaina fa talentany ry Petera, tsy zava-baovao aminy, saingy aseho ny tenin'Andriamanitra mazava fa tsy miankina amin'ny fahaizana mampahalalana ny finoana, fa miankina amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Ary zareo tsara fa tsy eto amin'ity jaona toko faharaiky amin'ny roapolo ty ihany no misy amin'izao trangan-javatra zao, fa raha mamaky ny lioka toko fahadimy koa tsika dia miseho zao trangan-javatra zao. Na anarato mandritry aminy ny manam-pahaizana amin'ny faharatony, fanaratony, fanoty amin'izao. Arak'izay lazany lioka toko fahadimy azy, indrindra ny andininy fahaefatra, dia toroany mazava hoe alatsao amin'ny lalina ny aratonareo. Tena azo izy. Fa raha ny lalàn'ny fanaratona dia tsy tokony azo izy. Fa no ny herin'ny tenin Jesosy tena azo izy. Eto amin'ity jaon'ity indray dia sy lazainy hoe alatsao amin'ny lalina. Fa ho indray izy alatsao amin'ny ankavanany ny arato, sambo kely ny aratonareo dia azo ianareo. Iso no mazava amin'izany. Ny tenin'Andriamanitra dia afaka manondro mazava aminao. Voalohany, izay inoanao sy ekenao. Faharoa, afaka manondro mazava aminao izay tokony ataonao. Io no zava-dehibe amin'izao teny fanevo izao. Alatsao amin'ny sisiny ankavanana ny sambo kely ny ratonareo dia azo ianareo. Zava-dehibe ny finoana sy ny fanekena an' Jesosy ilay mibaiko. Zava-dehibe ny finoana sy ny fanekena ny tenin Jesosy ilay mibaiko. Ary zava-dehibe amin'ny finoana an' Jesosy ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Fa zava-dehibe amin'ny fiainana izay andehanantsika ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy teny filamatra natao ilana sitraka ihany ny ampianaran'ny Martin Luther sy ny aletahana amin'ity fitomboko Martin Luther ity ny soratra hoe soratra masina reniany. Ary tsy kisendrasendra no anoratana azy ao anatina lampanoraina ny fiangonana Luteranina Malagasy fa ny tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany manapaka ny finoantsika, manapaka ny fitondran-tenantsika. Ary tena afaka manondro mazava, milaza mazava aminao, iza no inonao? Tenin'Andriamanitra irery no mamaly izany. Afaka manondro mazava, ino no ataonao? Ny tenin'Andriamanitra irery no mamaly izany. Ivelany izany tenin'Andriamanitra izany dia tsy maintsy miraparapa ao amin'ny aiziny. Ivelany izany tenin'Andriamanitra izany dia tsy maintsy manaonao foana. Ary izany ireo trangan-javatra marobe izay atrehintsika eto amin'izao tontolo izao ireo. Alatsao amin'ny ankavanany sambo kely ny haratonareo dia hazo ianareo. Nanaraka izany toromarika nomen'ny tenin'Andriamanitra izany ilay mpanarato tsy nahazo nandritra ny aminy.
fa rehefa nanaraka ny tenin' Jesosy izy zao lazay ny ten'Andriamanitra eto nahazo tondro vaventy 350. Tsy fahagagana ry havany no ilazana hoe hitan'i Jesosy aveny tanety fa ato amin'ity toerana ity dia misy tondro vaventy be dia be. Tsy fahagagana no ilazana an'izany fa izao indrindra no ilazana ten'Andriamanitra azy. Manana hery sy fahefana io ten'Andriamanitra io hanapaka ny finoanao, hanapaka ny fitondrantenanao. Ka ny fanekena sy fanoavana izany dia ananana antoka ny fahavelomana ao amin'i Jesosy. Izany no nitranga tamin'ireto mpianatra ireto. Ny salasala Jesosy marina mety fa tsy izany fisalasalana izany ny zava-dehibe fa izy nanaiky ny tenin' Jesosy ka dia nandatsaka ny haratra. Ary namin'ity jaona toko faha 20 izay nivakitsika ety na amin'ny lioka toko faha 420 izay nivakina tao anaty alitara dia izao toy tsy ny herin'ny tenin'Andriamanitra ihany fa indrindra indrindra ny herin'ny sakramenta. Ka rehefa tonga teny tanety ireto mpianatra reto avy nandreny tenin'Andriamanitra dia notoloran'i Jesosy mofo sy hazan-drano. Ary zany koa no hita amin'ny lioka toko faha 420 ka ilazana hoe sy ny herin'ny tenin'Andriamanitra ihany no aterina amin'ny hoe alatsao amin'ny sisiny akavanany sapokely ny aratonareo dia azo ianareo. Fa izao indrindra koa ny herin'ny sakramenta izay mamely. Fa amin'io herin'ny sakramenta masina io koa no amelomany Jesosy ny finoantsika sy itondranitsika na nolorana antsika ny fitondrantena tsara, alalantsika izay tokony ataontsika maro ka tsy hampisalasalatsika ny amin'ny hoe aiza no aleha inona no atao. Zao ten'Andriamanitra milaza hoe alatsao amin'ny sisiny akavanana ny aratonao dia azo ianareo, dia anafoanana mihitsy ny fanontaniana hoe aiza no aleha inona no atao. Fa manana ny heriny sy ny fahefana ny ten'Andriamanitra sy ny sakramenta masina hanambara aminao aiza no aleha inona no atao. Amin'izao andro iainantsika sy ahavelomantsika izao, ankoatry ny firoboroboan'ny sekta samihafa, vokatry ny tsy fahalalana an' Jesosy, vokatry ny tsy fahalalana ny ten'Andriamanitra, vokatry ny tsy finoana izay ambara ny ten'Andriamanitra sy ny sakramenta masina, dia izao koa ny misy. Na dia izay mihevitra ny tenany io tena fiangonana aza dia manary ny hery ny fahefan'ny ten'Andriamanitra, manary ny hery ny fahefan'ny sakramenta masina. Ka fahavoazana lehibe amin'izao taona 2013 izao zay. Nantsoina nampianatra tao Befelema fiadarana Pitatafika tamin'ny alatsinainy 10 avrily lasa teo ao Antananarivo izany. Dia nanaty tratotra mazava fa na iza milaza ny tena no fiangonana, na iza amin'izay tsy hamezana lanja ny ten'Andriamanitra sy ny sakramenta masina dia tsy fiangonana izany. Ary tsy misy afa-tsy eto ny fiangonana ihany no ahafahana manolotra aminao ny ten'Andriamanitra marina sy ny sakramenta marina. Hevero ary ny asarobidiny fitiavan'Andriamanitra antsika manokatra ity komitiny synodam-paritany fivorera 5 ato ny Spatsy ity
raha miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe aritsahy amin'ny sisiny ankavan'ny sambokely ny aratonareo dia azo fa ao dia ao indrindra ny fanorenana ny finoantsika tsy hiozongozo. Ao dia ao indrindra ny fanoroanantsika ny lalana marina amin'ny fitondrantenantsika amin'izay itsanganantsika ho mpino. Amin'izay iorenantsika mafy amin'ny tenin'Andriamanitra tsy misy fitaka, amin'ny sakramenta marina izay omeny Jesosy atsika, dia amin'izany mampahavokarin' Jesosy ny asan'ny fiangonana izay nankininy amintsika. Ho maro ny fanapahan-kevitra alaina raisina amin'ny alalan'ity komitiny synodam-paritany ity, fa aza matoky ny fahendrenao, aza matoky ny fahaizana mampahalalanao, aza matoky ny traikefanao, fa everiny hoe aorinao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta masina ny fahavokaran'ny ny asan'ny fiangonana araka izay anarahan'i Jesosy azy. Hampavokatra ny asany eto amin'ity synodam-paritany antsinanana ity ny fanahy masin'Andriamanitra velona amin'izay ampinoany antsika ny teniny sy ampanekeny amintsika ny sakramenta masina, andorantsika ny fahavokarany manambara ny fahavelomana ao aminy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra izanakary masina izay azy hatramin'ny talondriniko mandrakizay. Amen. Mitsangana ankaraisany fitahia. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen.